Olona iray indray no voamarina fa matin'ny koronavirus androany talata. Teto Analamanga no nisian'io trangana fahafatesana notatery profesora Marie Daniel Volontina io. Tafakatra 2:20 izany ny isan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa lava vokatra ity valanaretina ity eto Madagasikara. Ankoatra izay dia Niampy 20 indray ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina koronavirus araka ny tatra nataon'ny mpitondra teny ny foibe-pibaikona niady amin'ny COVID-19 hatrany na ny CCO. Mahatratra 773 sy iray alina izany ny isan'ireo olona efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina eto amin'ny nosy raha tambatra. Mbola ny faritra Analamanga no ahitana ny maro indrindra tamin'ireo marary vaovao, saingy efa nihena dia nihena ny isan'ireo tranga hita ao anatin'ny 420 ora raha nitatra nataon'ny mpitondra teny ny foibe-pibaikona niady amin'ny COVID-19. 740 ny isan'ireo tranga vaovao teto Analamanga raha efa nananika ny 100 ka hatramin'ny 300 izany herinandro vitsivitsy lasy. Na izany na tsy izany aza nefa dia mbola maro ihany ny olona marary ary trangana soritra retina mahery vaika satria dia miisa 770 izy ireo ankehitriny. Ankoatra izay dia ny amin'ny 580 sy 200 ireo efa sitrana sy tsy mamindra intsony ilay aretina. Ny ministeran raharaham-bahiny sy ireo mahasoa ivon'ny Madagasikara ny ivelany no hamatra hoe iza amin'ireo malagasy tavelany ivelany no hiainga amin'ny sidina voalohany sabotsy ho avy izao. Ny mpandeha tafiditra ao anatin'ny lisitra voafaritry ministera ihany no antsoiny kompania ampitaterana Air Madagascar ampitana ny antsipriany amin'ny sidina. Nilaza ry zareo teo amin'ny Air Madagascar fa tsy mandray anarana velively izy ireo. Nanambara moa ny ministeran raharaham-bahiny fa ireo tena marefo sy ireo efa nisoratra anarana mialoha no omena ny lahara-pahamehana amin'ity fampodiana ity. Tsy izay manambola sy mahavita tapakila dia tsy maintsy andeha voalohany. Misy hoy ny tao ministera no efa tamin'ny volana martsa no nangataka fampodiana ka rariny raha omena tombony amin'ny daty haingana izy ireo. Tamin'ny herinandro 20 taona 2024 no nahatratra ny tendron'ny valanaretina COVID-19 isika teto Madagasikara. Raha ny fanazavana momba ny fivoaran'ny valanaretina eto Madagasikara, nentiny Dr Lamina Arthur Kotonjanabelo, talen'ny kabinetra ny ministera amin'ny fahasalamana, nandritra ny fandalovany tao amin'ny anao manjerim-panjakana androany talata. Tafakatra hatramin'ny 3:00 ny isan'ireo tranga vaovao raha natambatra ny tao anatin'ny herinandro voalohany volana jolay izay hoy izy. Taorian'io anefa dia tsy nitsahatra ny aina ny isan'ny olona voa ary heverina ny itohizan'izany fidinany antotanisa izany ho hiatrany Dr Lamina Arthur Kotonjanabelo. Antony roa no nambaran'ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny fahasalamana fa mety mahatonga izay fihenana izay, na ny fahombiazan'ny tetikady fisorohana na ny efa nahazoany ankamaroan'ny mponina ny tsimikaretina ka mitarika ho azy fiarovantena ho an'ireo maro satria midona amin'ny olona efa voaharo ny tsimikaretina. Ireo olona voamarina tamin'ny fitiliana fa mitondra ny tsimikaretina koronavirus no nanomezan'ny Dr Lamina Arthur Kotonjanabelo ny tomba ny fivoaran'ny valanaretina, saingy nanamafy izy fa na misy aza ireo marary tsy tafiditra anaty antotanisa ofisialy dia tsy manova firy ny endrim-pivoaran'ny valanaretina izany. Tsy ny antotanisa hoy izy no zava-dehibe fa ny endriky ny kisary maneho ny fivoaran'ny valanaretina.